SF Radio. Heloka sa Fahotana Tantara indray miaino nosoratany Rajy. Ireo amelona ny tantara Sophie sy Daniela Miaraka amin'ny Antonio sy Alain. Nandray feo Antonio Rassambolsan, Manatitosy Sophie Ravelo Manantsoa. saika tsy tonga aretsy. Saika tsy nahazo any ovy io nge ara tsy napindra soa e. Fa maninony mama? Ohatry ny reraka be zany ary vony a. Maka aina raloha e. Mandehana nge jereo hoe amin'ny firy zao rovony. Malakilaky ianao. Mato sary ihany ny mpanao raharaha marina. Mbola mifidy sasany ndre zao e. Latsaka dia. Ay. Aingakaingana ianao a. Voasy malaky reto ovy reto. Ke atao veran'ity koveta ty seran'ity vilany ty. Efa io amin'ny ariny io ihany koa fotsim-bary. Reto? Tsy mila ho faina tsony reo. Ay kosa? Dia ataovy amin'ilay koveta lehibe ny vary rehefa masaka. Endrery mama. Avelao aloha angotraka tsara ny ovy vao arotsaka ny vary a. Dia ataovy be afo tsara. Efa haiko re zany ry mama. Ary mandehana ataovy ndraranao fa memeno indray ny tady. Efa io amin'ny andro kely io ny varin'izy mianaka. Oay, itondray parako e lehibe raha fa tsy manana tsony. Saika adiniko mara. Aniny angamotra izany foana. Dia amin'ny firy nga zany ianao miverina maka ny sakafo efa tsy zakako rery makany nge reo e. Amin'ny folo sasany eo areny tonga eo e. Tandre moa sao tsy masaka amin'izay a. Aleo manitra tsara isotron'ny olona ranona pango. Dia asio ambony roa na telo ny sotro. Andrama aloha ny siran'ny lokuro mama alohany andehananao ka. Ndiko retsy. So dia menomeno mandady indray ka alako ka. Rehefa ho jereko e. Fa mba mizary ianao manao sira amin'ny antonony fa tsy eo foana nge za e. Mama, efa voavovoko daholo tsaramaso teo dia efa narotsako ao. Antonony zao ka. Asio afo ihany ale minena. Zay ara fa lasa. Eny re. Mpanetsa 5 sy mpandrafitany 3 lary mpanosy rono any. Ary mba tena vavety koa zany ovy zany tsara mihitsy izy tamin'tiako. Vetivety kely teo very mama dia nahazo an'io sahady. Zay fa lasa retsika. Aleo voasanainga an'reto ovy reto sao tsy ho masaka ny fahatongava mama folo sasany. Aiza koa ara nasiany tovony antsy. Hita eto ka. Ary aleo amboarina tsara aloha ny fipetrahana hampalaky ny atao. Ty raha ty koa atao ambonimbony. Zay. Vetivety dia vita fa vavety ny ovy sady maranitra tsara ny antsy e. Ny rano ny tonga dia ampangotrana dia mandrotsaka ny ovy sy vary fotsiny sisa avy eo. SF Radio. Masaka ve ny vary ny vony a? Zao dia lozandry mihaino radio eo fotsiny fa amin'ny 2 nge zaho e. Mama koa memenona tsy hita hoe ino. Efa masaka rehefa mandoatra sisa e. Tsy zakako tsinona ny manentana azo. Efa voasasany visy ny sotro. Efa reo anaty sarina karon'ireo. Ka andeha anara ilay vao amin'izay le sibika vaovao an-tsena efitra avaratratsy e. Aingakainga ny fa taraiky be a. Efa mierikerika daholo izay ny mpanao raharaha ny marina. Efa vonina re zany ry mama. Sady mbola maraina ihany nge zao e. Ka eo ary aloha entaniny ty vary. Tiny lamba fanetanana. Alefa. Mafy. Manao tamofo mamay retsy a. Avesatra be ry mama. Mafy. Mafy re ry vony a. Alefa. Isa. Mama. Saftra marina. Losy ty. Nitoban'le rondoka teo amin'ny toky le tongo-janako marina vony a. Vony a. Losa fa saftra le zanako re. Tena niepaka daholo ny tongony marina. Inareo no ataoko vony. Mamo, oviana ihany tsika mody.
ka mbola tsy navelan'io ty aloha sika efa mijanona herinandro etoniko fa mba efa nanahoana nefindry izay e. Atao efa hitako mamaina sahady angeny fery Zany a nefa vo 3 andro zay nefa nge ka teo ny tena nitobahan'le rondoka e. Ary ty amin'ny fendry ity tsy maninona tsy maninona ka ay fa inona kay ny fanafody nataon'le olona azy ry mama tsisy ninonina fa nyrorarorany fotsiny de zay aspirine fotsiny nasainy nomena raha mamay ondry de zay. Tsy nisy tapakazo na raha ny mpanafody nataony zany Tsy nisy ho hafa de nrorany fotsiny faritra may rehetra de zay. Aiza koa moa nefa nahitanao na efa nataony tany am-bava le fanafody na efa vao homany meloa Ke fa hoe tsy nisy hoa raha nisy de niara nahita teo ny rehetra tany ampanetsana koa nge izy nantsoiny ary tsy nisy ninonina teny an-tanany nga izy raha teo tsy niditra naka zavatra tato an-trano na mbola hoe nitaditady zavatra hafa fa avy an-trano de nandrora raha vao nahita ndry de zay. mahagaga zany Zaza nge mba saika tsy nino raha tsy vao zao mahita amin'ny ferindrime tsara zao e. de ohatrina zany nomenareo azy mbola tsy nanome aloha fa vao lasa ny varotromby any rainao anomezana azy kio. tena mba mahagaga ry mama rora koa ve de asitrana de tsy mampino ahy tsy napoizikotoy zao ange nitogotry ndry maindrondaoka iny tena vototra lalina be nge izy tam'ireny tena nararina io ene misaotra an'Andriamanitra isika aloha fa tena ne tsara izy io tena sitrana ihany le fery tamin'ny tongotra ndriry vony ohatrany tsy mampino nefa de tsy nisy afa-tsy nyrorany fotsiny angeny nataondra matorangita tamin'iny sady amin'izay kely fotsiny ny olatra nefa de tena fery be natsiravina izy tamin'ireny so ihany aza fa vakansa fa raha tsy zangamba de tsy nianatra ray volana be zao karetsy efa orovolana azako amin'izay indray de tsy nentina ndray vola izy fa ohatra ny vola kely fotsiny raisiny nefa zao daty efa saika ame azany atsasaky ny vidin'ny kalamanjy raha tany amin'ny hopitaly nefa sika ry mama de asa fotsiny ngamba ny vola lantsika tany mitenena mety tsy ho ampy asa nge retsy na ny vidin'iny omby raha iny ary fa mba nanahoana zay ry mama ny any am-pianaranay oviana ihany on zay miditra oay io ambony latabatra tokoa kay ny taratasy fihetsoana ho andry fa amin'ny enina janoary ony nareo miditra zany ndry fa maninona ataoko ty efa tsy maninona tsondry sao de mbola tsy afaky nianatra any ary ndry ty efa tena sitrana ry mama zany tsy renge reto masondro reto sisa no misy takoperikely fa nga tsy miverina le mindrangita tsony sika ry mama tsy miverina amintsony fa tantelo nasainy ahositra amin'ireo mandra-piala ny takoperonika sitrana tsara kosa ireo mandra-pahatonga ny fidirany engany retsy mbola misy ray volana be zaoko vita koa niketsanao amin'izany de mba manaova raha fa nazara tena tsy kelikely ihany de nizao sao de tsy mahataty dia tongotra eo tindry raha mba zao tsika manana bisikleta mbola sarotro zany ry vony aleo aloha mizatra fa lavidavitra ihany io lalana io na de hoe isan-kerinandro ihany azy ndry vao mody eny ary sady ahoana koa moa nitondranao bisikleta ny lalana ratsy ny zanak'olona tsy misy manana an'izany miafiafy eo re aloha fa any oriana ve tsy ho hita eo ihany mba eritreritra ny ahiny ry mama efa 5e ange azo ao de raha 5e endre tsara fotsiny isorana azy Andriamanitra mba tsy naninona tamin'iny lozana mahendry iny ndriko ary mandehana hoe reto jereo ny sakafo efa ho avy eo nge zay rainao za aloha andeha hitady mpiavava retsy amin'ny raha tianina tsy vetivety aza elany mama vetivety retsy afa notany fotsiny ange zany SF Radio loza ngery mama fa nisy may koa nekizy ray kilasy taminay tamin'ny herinandro de nanahoana ry vony nasaiko nentina tany amin'le olona nitondra ana iny ange anako saika tsy nety ary zareo raha tsy nasehako azy reto olatra amin'ny tongotry retoko ka tsy mampino tokoa nge le izy raha tsy olona efa nahatsapa tokoa de nanahoana aloha le zaza zao efa tsy maninona ka zany namangy azy tao zahay tamin'ny soma maraina de efa sitrana ary le iziko de ahoana ozy izy ny ray aman-dren'le saikatsino andry namono lazainy fa gaga fotsiny izy sady nisotrako de zay tsara zany rehefa navonjy olona koa ndry
fa tena mahagaga mihitsy ary mama nataon'indra matoa iny anga azo ny saina eritreretiny izany rehefa nahasoa dia izay. any amin'ny lise indrindra iry vony amin'ny herintaona raha tafa nahoana koa moa ny tsy ho tafaka tsy maintsy tafa izay nitanjana tsy maintsy tratrariny ary aloha lamotana be matsiravina mihitsy ka mampikorotan-tsaina fotsiny. Aleo soloako ty emploi du temps ty fa ratsy loatra ka reto formule reto koa dia ataoko ahoana re aleo pitehan'andra nga dia manao vaovao indray amin'izay koa tadidy tsara tena mety mihitsy izay aleo ngotana teo dia mamorona indray ndry iza koa izany odiny ato mandro soa ve rado ie za ihany ry vony mandro soa rado mipetrapetra fa misy inona no to tsy misy inona ka tsy misy fa odry tsy misy vaovao ve ianao ka ho tongatonga fotsiny aty izay marina re lazaina tsy misy mariny ahoana re ho lazaiko azy ve ny fitiavako azy dia inona ny vaovao rado tolozanao mandinidinika fotsiny ka aza lozanao miakanaka anio rehefa lazao izay tiana lazaina fa mampieritreritra ka sady za koa mbola maika ampirina anreto etako reto misy zavatra tiako ambara aminao ihany ry vony saingy mbola ahoana re zany tadidinao ve le resaka nataoko tamin'ry tany amin'ny voyage de tida teny tombontsoa iny rado anao examen nge sika so adinonao zany ie ray volana azy tapa nge sisy fotoana tokony ilamina sainy zao anaovana famerenan-desony na koa nefa ty lazainao ty ka so mba tsy mety zany ka so dia anenenany eo fa nga tsy afaka miandry zany rato io ary le efa nahiko nefa za nge tena ty azy mba mandini alory rato hianatra nenina le aty sady efa eto ambavahady ivoana indray ve vo isaredalo ay masika be ty vony ty fa tsy arakaraky ny fijery azy ty ivelany sy ny fiheverako azy sipa nefa manja rado miano avy ianao io azafady ary ry vony azafady indrindra raha natezitra anao tsy nampoziko ahatezitra anao ny teniko nefa nisy nanery ahatry ny ela amborako izany aminao dia rado koa tsy tezitra aminao akory ary tsy mametsiny ianao koa fonary vony aza tsiny re raha ny teniko ny diso dia aza raisina fa ny tenako azariana marina tsy misy anombinana ny ianao fa zany tsy misy tsinonao zany na dia kely aza akory fa mila mandinika tsara vao manao zavatra rado eny jereo tsara aloha ny anjerana vao mitsambikina so any akado ny hafarana zany ka inona ary aloha ny atao nefa raha lasa ny olona eo ty dia ahoana zao re no hevitra toroko anao rado ahoana ry vony avelao aloha ny fitiavana tory aza mbola fo azy ny izy fa avelao ifo amin'ny fotoana ilana sy mamety izany sady miankina amin'ny anjara sy lahatra ny zavatra rehetra matona sinan'izany dia mahatsara ka ny fianarana aloha zao eny ara fa ianao ve efa fantatro ny tianao ambary efa fantatro tsara fa aza toizana tsony tsy mahafaly anao ve ny mahita antsika samy tafita amin'ny fanadinana sy ara hianatra any amin'ny lise sa ny zava-mamaika anao sy ny fanirinao no tanterahana efa manaiky ange ahy mahatoky anao koa fa zay tokony atao ary lazainy mba zay ahay moa kinona ary ny tokony ataoko ataontsika manko efa tena mirediredy mihitsy ty rado tika mba mariny raha mba fantatrao mantsiry malala miteniteny foana kay mba enjana koa intsongonao iny kay
kay maty ary raha mbola misy fanondroany toandreny teanao amin'ny nefa tsongitsongon'olo tiana ka na marary aza efina mbola mitady aposikosaka aloha e kay veloha vomy malalako tsy foky indrindra bonne chance za tsy nandrasana teo ihany moa fa miridiриdy malala Vony ahoana ry mama ahoana fa maika ka mbola andamanetako io manko zao ny teniko aminao ry Vony efa lehibe ihany ianao zao raha nikizy to tanàna mitovytaona aminao zao samy efa navoakana nambady avokoa ianao sisa ianao nefa ty mbola no fianarana ihany amin'izay dia mbola ianao rery ihany koa no hoany ankizy vavy hiditra amin'izany lycée zany ka tsotra ny afatrafatra indre tsara fa vola be no efa lany sy mbola olaniana amin'izany eny ry mama ny tany lavitra sola tsy ahatohitra amin'ny fakam-panasy ny rendrarendra any ianao dia ny mbola tsy tanàna may tsy vohitra firehitra dia aleo sorohona mialoha mijanona fa ataonay toereo zazavavy mivoaka rehetra ianao mihoatra noho ireny azako so anisy tondro maso sy hitondra enatra ho anay manko any oriana any mahazo matoky ianao ry mama matoky fa fantatro tsara ny fahorianareo efa vonany ady amin'izany fakam-panazany koa ary tsy maintsy tafita izay ny tanjoko ianao ihany re io anako ny anongotsingona ny maty manko ny tahoatry ny andevim-belona eny re raha ianao iny hitanao fa mpiasa be n'Andriamanitra iny tsy mba be teny sy tsy mba sarotiny ka aza rarotina na izany aza ianao raha teo ny vavy matoy hitarika an'ireo zandrinao ireo ho reharehanay matokisa re nareo ry mama telo taona ve dia tsy aritrao nefa na zany aza mifafary eo ny vavaka mantsy manova zavatra dia misaotra amin'ny fanomezan-toko re anako maheresy zany zanako zany matoky hafa ho tratranao mitanjony izay moa raha dia saika tsy aritraoko ka za efa tena tisy babinaoko raha tsy zangamba ny miady mavy sarotiny dia azy izay mitranga hitanao ihany ny fakam-panasy ny bandiko ianao manja be io ve dia ampino aho hoe avela amin'ny bandy hipetrapetra-potsiny rery eo na izany aza very rado efa nanome toky anao mafy ihany nefa dia mbola tsy mino ihany ianao tsy manaiky ny maty raha tsy avy mandevina ka verinao moa fa tsy marary ny foko mahitanao atsotsondro zalasy kitikitianeny masoko tsy tahotra tsy enatra reny saingy tsy afa-manoatra fa tsy mbola tena tompony koa ianao kosa diso saro-piaro adala kosa nge zay tsy tiany azy eny tiana matoa arovana malala zao ve de foy very araha ka manahoana ary ny afalianao zao ohatrin'inona sao dia diso tafa oatra indray ary tena tsy hitako mihitsy izay hanoharana azy fa io indray ianao fa irediredy fa ohatrin'inona indray ohatran'ny tsy hitako efa anao manontolo amin'izay re azy zao fa aza mirediredy eo mampime mihitsy ianao tika efa anao mandrakizay inona ny atao ry Vony fa ahoana vaka mihitsy ny lohako eto tsy misy mpikarakara ntsony ny taninay any Betafo otry ineny tsy havita rery an'ireo mafy ihany kay rehefa vitsy ka hifindrany zany sika dia atao ahoana nefa ny fianarana ankizy ny asantsika roa eto ka zay mihitsy ange no mahavako ny lohako eto ny fiainan'ny ankizy aloha tsy olana fa afaka ny fanatrano eny an-tanàna ihany izy tery-pianadazokiny fa ny antsika no ahoana ianao io ve nefa ny havita hitanangady sy sorimpotaka indray tsy vita ny lavalamosina angeny eny tsa sao dia anala-baraka tena rehefa tonga any asa efa natao taloha re zany mila mamolaka kely fotsiny ary ianao io ka
ataoko izao sahala ihany tsika. Ianao angely lohandrado e, sao dia manao firinga mihevitra ka. Tsy misy an'izany eo rery vony a. Rehefa atao dia atao fa tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Eny noko, efa 20 taona angenao io tsy mizatra nonona tany an-tsaha e. Avady-badio ihany ianao fa aza maika anapa-kevitra sao aoriana vao manenina, mba mariny. Tsy vita samy rery izany vony a. Mila fitolampina avy amin'ny osy fifanohanantsika ny zavatra rehetra fa tsy hoe rehefa lasaka misy vola dia fa rehefa misy maloto dia anao. Ka inona ary ny hevitra tena iraisantsika fa Heloka? Zaho aloha tsy dia tia loatra miasa an-tanàn-dehibe, sady mba te hanakaiky ny reny kokoa fa efa antitra izy, any koa madio ny rivotrako. Any Antsosoa koa angesika no hipetraka fa tsy any Mahaizy. Mbola lalana ora telo dia tongotra nelan'elan'ireo. Fantatro re zany e, mifanakaiky ireo sady tsy andaniana vola fa afaka diavy tongotra. Ilay koa izany no fanatanjahan-tenako. Dia inona ary izany ny atao e? Andesa hijanona. Ahoana ny asa eto? Avela? Enao aloany mijoro tsara fa aza manao fary e. Rehefa izay dia izay, andray re mamorona. SF Radio. Tena marary angeza zany rado e. Fa ahoana e? Ohatrany tsy mety ho salama mihitsy amin'ny mariny. Sao dia mba hamono ary ty aretiko ty ka. Aza miteniteny foana ka. Tsy misy fahatsarana mihitsy. Eny e, efa natao daholo angery vony ny hevitra rehetra fa tsy nisy naomby e. Firifiry ny dokotera efa nitsabo anao izay. Ohatrinona ny vola efa lany. Tsy hitako intsony ka. Vaky mihitsy ny lohako mariny. Ko raha tsy vita an'izany izy tiako, ho sahirana eo engenao raha maninona eo e. Mariny. Ianao koa? Zaho moa ve andrehina tsony rehefa maty fa ianao sy ny ankizy no hijaly ho sahirana rereo. Maninona indray ary raha mandeha mamonjy an'ireny mpitsabo nentim-paharazana ireny e. Zaniko, reny izao mbola tsy nale. Mpomasy ve izany tianao tenenina izany e? Miteniteny foana. Tsy lazaina koa fa niavanao no namisavy ahy. Mba mivera aloha ny tenenan-javatra fa manafotoana ka. Mba ohatra misy mahihany angehony reny vony e. Ary tsy hoe misikidy amin'savy daholo izy ireny fa mba misy manao ny tsara ihany koa. Ataoko ty betsaka ny olona no mandeha any amin'ireny no mahita vokatra tsara. Tena tsy resy lahatra amin'izany ary rado a. Sady tsy nitezaina anay izany tsy mahazatra raha teo. Fa mety hahasoa antsika. Ianareo ny tsy fantatroko. Eto any amin'ny hopitany any Andrano Madio aho hiala nenina farany ary. Tokony hanao radio mihitsy angamba ka. Eny arako. Aleo mandeha andray aloha izany. Tena lasa ny saiko ary vony a. Ny amin'inona rado a? Tsy haiko fa tsy nety salama mihitsy ianao hatramin'ny verenantsika nipetraka taty ambanivohitra izay. Olona koa ve tsy arary aminao e? Mariny e, aizako. Vao vinsika ny lany vola be nitsabo anao teny amin'ny hopitaly Andrano Madio, nefa dia izao sahady marary indray ianao. Io le efa nahiko tamintsika mbola niadevitra anao ty inge. Maninona? Hoy taminao hoe tsy zatra fiainampitana angatsontsika fa efa ela no mipetraka tany andrenivohitra. Inona ny ifandraisan'izany amin'izao? Ngamba vokatra ny arirana mahatonga tsy mety salama io rado a. Sao dia tokony hiverina any amin'ny dokotera ihany ianao ry vony a. Dokotera indray ve? Leony aka. Aiza ve ka efa ho 3 andro mbola mivonto ihany ny lelanao. Sady amin'izay tsy mahina-kanina akory ianao. Sao dia le aretinao taloha indray ary io miverina io e. Aza miteniteny foana zado a. Oloza ngeny anjoantsika e. Tsy manina zao efa oako izao aloha. Aza milalao aretina rery vony a. Aleo aloha jerena ny oaly le makany amin'ny dokotera tsy sirena mandra-paran'ny andro izao anaty vavako ao izao. Azafady rado a. Mba omera mangitsa aloha no tranako vava. Izay olona. Ahoana izay e? Marosoa tompoko? Manahoana tompoko? Manahoana? Inona ny anao izay azafady? Marosoa aloha nareo e? Misaotra tompoko. Ka inona ny nareo izay e? Toa ohatran'ny tonga salasalan'andro ary avezaka andeha ho aiza zatonareo?
fa iny avy any Ambomasina izay ary hitady an'izany ramatoa ravony izany azafady. Ravony? Fa izy nareo ary atao inona izy? Angamba tompoko tsy resaka mahataitra loatra nentinay fa adresy avy any amin'ny ramatoa Ragetam-panao Odomay no nitondra ny amakaty amin'izany ramatoa ravony eto izany. Dia izay no nahatongavanay. Iza koa izany rangita izany fa tsy azoko. Fa ato ve aloha tompoko misy an'izany ravony izany sa tsia? Sao dia tsy ato mankizy ka lany fotoana eto fotsiny izay no sady anahirana anao. Ato izy nefa aleo izy antsoina hitanany marina ka. Izay tokoa ny marina tompoko. Andraso vetivety ara fa nisy nalehany kely manko tsy ela fa tsy lavitra izy ka. SF Radio. Maninona ary izany vavako izany fa toa mitobaka ranonivo be. Tsy mba fanaoko izao maninona ary sa ve ilay arety tendako teo ve? Ary oay, ary toa afaka fa ahoana ary mangetaheta izany te hisotro rano be. Andeha hody aingana ka tsy mba zatra mivimbina rano koa moa ny tenako. Ony angakaingany ianao fa misy vahiny avy any Ambomasina mitady anao maika ao. Vahiny iza koa izany fa tsy fantatrao nga? Tena olona mbola tsy hitako sy mpandamindaly eto amintsika mihitsy Inona hono ny atondihany? Ka hoe iraka izany Ragetam-panao Odomay izany hono zareo. Rangita? Eno le raha matontsabo ahefela be zany. Zany ve? Efa 30 taona lasa izay. Mbola vao 12 taona tamin'izany fotoana. Nefa tsy havanay akory nge izany. Dia izay tompoko ny atondianay aty. Vonjeo re raha mba misy azonao atao fa hainy ity ny vonjena. Ka tsy mpanao an'izany ange mivadiko ry zareo sady mbola tsy hitako nanao an'izany mihitsy izy hatramin'izay. Nefa asa Andrekako ary tena beran'ny nify be nge azany fa ahoana koa ary. Marina izany ramose tena tsy mbola nitsabo an'izany olona maizany mihitsy hatramin'izay na olona tsy nisy fianarana na zavatra fantatra akory aza momba an'izany. Kanefa dia tena tia aminao na ny raha niavany rangitanay. Marina fa nitsabo tokoa raha matoa io fa tsy nisy ny fandraisana intsony rehefa sitrana. Efa 30 taona lasa nge izany Ka izay ange ny afatra napetrany tamin'ireo manodidina azy dia izany nahatongavanay aty aminao. Mahatovy re raha matoa tahin'Andriamanitra re na hoe avitrainy ty ary tsy hitanay intsony koa izay ale. Ka tsy misy fantatro nge ho ahy ndrorarorainy fotsiny tamin'io dia izay no hitako nataony Mahatovy an'izany koa re raha matoa maroray koa izy fa mety izay matoa ny tenenina. Voaray volana nge hony izy maty Izany ve? Ie. Ka aiza ary le marary Endasa ro fahalainay mbola miandraitsy andrefa tananantsy mantsy ry zareo. Aleo fa atsoko aingana. Andriamanitro, inona re ny anton'izao tendra avy aminao zao sa inona ampio atompo. Raha avy aminao zao ka tsara sy asoa re avitrola dia ankiniko aminao fa tena tsy misy zavatra haiko. Fa mahay an'izany ve ianao ry vony Tena tsy misy zavatra fantatro izany rato lohako aza mba vaky etoko. Dia ahoana? Avitraina aloha dia ataoko. Aleo apetrako amin'Andriamanitra fa izy ny mahita sy mahay ny zavatra rehetra. Izay sitraponina ako tanteraka Hody ary nga afaka alelanao narary teo iny? Ie, afaka. Zaza mba gagako. Sady tsy haiko fa lasa mitabakivy be azy zao sady mangateta be. Aza hitako ka misy ifandraisany amin'izao zava-miseho zao ianao izany tabakivy izany. Hoe ahoana rado Sao dia hoe ranonivy ilaina anasitananao an'izany marary izany ioko? Mety izany tokoa ve Asa mangina aloha dia ndana piory zareo fa efa ty tamin'ity mibatan'le marary. Eny are.
angamba ody amin'izay zay fa mametraka ny veloma sy manolotra ny fisaorana ho anareo mivady. Tsy misy fisaorana re tompoko, fa Andriamanitra ary no tokony hisaorantsika. Tsy voavalinay so nataonareo ny zanakay. Angamba raha tsy namonjy anay nareo dia asa nanjo anay. Tendry sy lahatra avy amin'ilay nahary ny zavatra rehetra, fitaovana fotsiny ihany a. Ho mariky ny hafalianay dia ity misy fanomezana kely ho saran-tanana tolotra am-pitiavana. Tsy tompoko, tsy tsy afaka ny andray an'iny a. Sady reto izy tsy ohatriny reto anaty sarona karony reto. Fa angamo zana maritra vola taminareo eto andry re hikarakaranareo ny zaza mandra-patanjany tsara. Tena fonay tongotra, fonay tanandreo raha matoa. Mariny tsy voavalinay so nataonareo anay. Raiso rehefa mendrika anao marina fa tsy nisy vola fanarahantsika, kanefa tsy mety raha tsy mamaly soa anareo kosa izay. Tena tsy mety amiko izao mariny, tsy mety re a. Madamo raiso re. Aina nge no mivonjenao fantatray ny tokony ataonay aminao, ary tena mifonay tokoa ty fahazamanay ianao. Aleo ary izay voaraiko aty ihany no alaiko izay aoka ho vitan'reto ento ny ampino anareo fa tsara vavaka, tsara tsodrano ary salamany zaza. Mila velona renao madamo. Mampamangy amin-drangavadinao fa tsy mahandry anazy tsony izay ao rehefa ataoko tonga ny aminy afatra. Tena mahagaga ianao ty Rovony Fa hono? Tsy mampino mihitsy hoe fery-be toy iny ve dia sitrana vetivety tamin'ny alalan'ny rora. Oviana ary taiza naizanao an'izany efa ho 30 taona nefa izao nampivady atsika. Za koa aza mba gaga rado ohatra ny manonofy mariny tena tsy fantatro mihitsy. Tsy tsapanao ve hoe inona ny zavatra misy ao aminao ao ny sainao, ny toetranao? Tsy misy mihitsy, tsy misy fa dia iny hitanao narary leliny fotsiny 3 andro talohany natongavandry zareo. Rehefa tonga ry zareo dia mitoba kivy be ny vavako dia izay. Dia ahoana ny nahalalany fa mahay ody may ianao? Fony 12 taona no mitsabo tany amino Efa ndresahanao amiko izay. Rora koa no nataony tamin'izay dia sitrana ary tsy mbola niverina tany amin'iny izay hatramin'izay. Rehefa ho faty izany izy dia nanavatra amin'ny manodidina azy hoe aty no misy olona mahay mahasolo azy. Mahagaga izany. So ny havanareo ary misy mpanao ody may tany aloha tany fa tsy fantatrao Asa dia tsy fantatro sady mbola tsy reko aloha tsy mitantara an'izany na idada na mama. Eny sady raha nisy hoe izany tsy tany moa ianao no tsaboina? Tena tsy nisy ka. Mpimasy izany aza tsy mbola niditra ny tokantraminay na nandehananay akory. Tsy manana zavatra fadifadiana izany koa izay fa dia amin'izao kay moa omby vovoka. Omby vovoka hono no tsy azonay ompiana sy ampidirina ambaly Fa maninona? Tsy haiko loatra aloha ny antony fa raha miompy an'izany izay dia na izy manoto ny tompony na izy maty miady na maty mianjerakady. Ary tena marina tokoa fa efa nisy indrona intelo nanao toy izany satria nanoto ny tompony dia indray hafa latsaka kady. Andao amidy ireo omby ireo fa tena masika be ny dalo Rovony aleo hivitanana zavatra hafa ny volaka. Zavatra fa ohatra hoe inona ohatra hoe hividianana moto na fiara re. Fa olana afaka roana rado so hiverinao ampidi-bola ho anao ary izany tsy mainka andaniny eo an-tananao. Kinona raha mety Zao re ndeha atao hoe ahoana? Amboarina tsara ny tranon'omby ataontsika briky tamin'ny manga ny rindrina rehetra ary atao fanitso koa ny tafo, soloina avokoa ny varavarana, hidiana mafy tsara avy eo, amafisina koa ny tamboho dia nakana ndalo moa zany aminao. Zao indray ary amidy ireo omby lava veto ireo. Dia vitanana moto sy fiara? Soloina omby vavy be ronono koa ny omby gasy hanampy an'ireo 3 ireko. Aleo mitana vitsivitsy mora karakaraina sy afaka manome vokatra azy voatokako. Sady tsy avoaboaka antsony koa fa hidiana ao an-tranonao ihany. Amin'izay tsy dia misy mpahita firany tsy manahirana amin'ny miandry azy. Mitandra teo efa tery sady ny ahitra efa simba ny dory tanety. Dia ahoana ny vilona?
iza nakazy Zany very raha dia tsy ahitana vaolana. ka izy Ireo ankizy lareo asaina maka vily isan'andro ny solon'ny fiandrasana azoko. Amin'izay azo antoka tsara ny sakafo ny omby. Fanampon'izay mambola an'ireny karazam-bily ireny itsonjovana ny ririnina sy ny maitany. zany ve tsy ampitombo asa sy ny fandaniana e Enao koa. sady dia aiza indray nahita omby hiasa avy eo ka voatery anaraha mandray zany Mila dinihana milamina izany rato a. Tsy hitako izay mamay anao hivarotra ny omby eo. ay dia aza menomenona sy mitaitaindava ary amin'ny alina hoe daala Tsy misy mangidy sy andramana amin'ny fiainana rangaty a. ny atahorako ange dia sao tsy hahavitan'izany ny vidin'ireo omby ireo e sady ny omby vavy roviana vo hiteraka ka ho terena azona ronono Enao ty tena mpanao ariary zato ampandriana ka. Tanterao aloha izay azo tanterahana faingana. Misy 10,000 ariary ny ao anaty boatin-drakotra ao nampiana azy raha tsy ampy. ay tokoa moa eny are zao dia zao a dia andehanao pasiporin'ireo omby ireo amidy any Antsirabe raha izany Zado mifoazy ianao fa misy azo lavo izany. Mifoaza ho aho. Malaky ianao. Malaky fa ry zareo atsy avaratra ange izany e. tena dahalo marina zany hoy losy ty inona no atao aiza ny fedina Izao aza mbola mivoaka aloha ianao raha mbola tsy fantatra izay hitrangeto ka. Sady toa tena kaikily nge izy izany e. Aleo aloha hiambana tsaritsika. eny are Andrekako ary tena misy poba zany rado a. Ena. Losy ty. Zao e valio ny kokan'ny olona aingany ianao. Valio fa tao tsy tafavoaka ngery zareo izany e. Miakara ny ambondriana ianao dia miantso vonjy. Malaky ianao. efa mafy tsara ve aloha ny hidin'omby sy ny vavahady ao e so sanatria ka ho tonga ty kory zareo mandehana aloha rehefa avitrainy ty e. Sitrana hoe taitra mandirina ka hamonjy aingana dia mba tsy mahavita firy ry zareo. Aingany ianao re a. amanao rano ary vony androko enjany zany tena marary adaholo ny vatako Tonga traiza ianao no niverina. efa teny atampony nandadiana ny vo azo ny omby Nga so ihany fa mba voasakana trany an-trano fa raha tsy zany dia vita saika ho any atolana ambo fa efa nisy nanakana koa tany na izany aza matiny ihany ny omby telo ny ray moa dia tsy hita mihitsy so ihany aza fa nalaky taitra manodidina fa raha tsy zany angamba dia asa fotsiny. tena enjany ty asan-dalo ty ka mila ho isan'alina nge zany misy azo lava foana eto e amin'izay miaraka amin'ny pobasy zay very amin'io tsy misy azo fa dia mamovoka any Tena ny tanàna mihitsy izany no misy dahalo raha ny marinako. Ahoana moa ny ahitan'ny olona any ambadika ny omby any ambalany tsirairay ihany. tsy efa intelo izay teto ny tafiny So ihany fa namidy ny omby lasy fafety fa raha tsy zany angamba. Fa mba iza raha ny tena manao asanjola eto an-tanàna eto e. Tsy ho tafiditra eto mihitsy ny vahindra tsy misy manampy azy eto. Tena misy mifandray tendro amin'ny ratsy eto ka. Tena misy. Andriamanitra diso ny kontoko. Saika loza marina. Ronono 750 litatra amin'ny 110 ariary. Manome 710 alina sy 4 ariary. Loza. Saika very 2 alina marina. Tsy zany aterineri amin'ny fampindramam-bola madinika apirimina. Reto indray ampiasaina hividianana sakafom-biby zezika atao amin'ny vilona. Izay aloha ny atao e. Raha tsy nanao an'izay ngamba dia asa fotsiny nanjoa. Raha ny hevitra rato aloha dia aleo ny mahita omby gasy mameno tanety ireny kanefa aza ny asan-jolahy tia mamay.
SF Radio. Ahono a teto aminao ve mivadina ngeza saradofanyko tsy teto fa nisinina tafaresaka izay tany amin'ny famadihanaandreandrony amin'ity asan-dalo ity lasa teo ny lesaka samy hafa dia nifara tany aminao ny fara tamiko ahoana fa zanona ninone ka ianao manko heveriny olona hoe mahay zavatra amin'io ianao manao ody mahioko ahoana tsara hoe zany ary zany hono ny tsy mba azahoan'ny dahalo ny ombontsika indray ny tsy hitako marina efa nambarako andro zareo anefa fa tsy zany velively efa imbetsaka ho any nisy nanapitsiko amin'ny vavahadina fa renay foana satria mikorotana sady mafity za mintsiko fa tsy mety mino an'izany mihitsy zareo fa zao ody zao no masaka ao an-tsainy ka ny azy nge tarehetra na 50 ny amatoran'ny ombony izay aloha dia mariny sady amin'izay avela eny tokotany eny tsy misy vala tsy misy ininina ny sasany indray vatakazo tsy valana fotsiny no hidiny vala ny omby tsy mifatotra ka ezany tsy hanome fakapanao an'ny sasany ny olana raha toy ny rangaty efa eto an-tanàna mihitsy ny ratsy tsy maharesy lahatra azy zany sika manana famatra mahery zao ihany ny maro-pilaza fa tsy misy an'izany ony ianao raha teo zanaky mahaiza ka inona ro ny nitadiavany ahy aka fa mato aty aminao ony zareo zany fa mato inony fa matonomby amin'ny dalo ony araka mifiresaka ny olona nge dia efa imbetsaka ary zareo ny tonga hoe aka ny omby tato amintsika fa mialamaina ony mazava ho azy nge zany fa tena eto an-tanàna mihitsy misy manao dahalo aiza moa na hitan'ny olany mahaiza na anybe maka sy ambondry misotra izay omby aty ry zareo ty an-tanàna mihitsy nge no mifandray tendro amin'ireo misy trano amidy ry vony ery tsy nanany tatamariny ery nga tena tsara toerina sady mbola malalaka tsara ny tokotaniny andao vidiana fa tsy milamina nge ty tany ty ry vony komando indray zao nataondry zalahy fa efa lany ny omby sady sarotra ny lalana moahana omby alatra amin'izao sady sarotra ny lalana moahana omby alatra amin'izao ka zay no mahatonga ny zalahy amin'izao aka vola ho an-trano sady mamono amin'ny ony makatakaalonaina vidio re zany tany zany raha ampy ny vola rado izy tahaka izany aiza indray ary ny ankizy tsy manofatra andra efa mandeha mandrato fianarana ny trano aty azo ampanofaina sady le izy ange mbola misy azo amin'ny tarany nga misy paosi-trano azo ivarotana koa azako zany amin'izao ange tsy misy tsena fivarotana izany tsony raha tsy kisendrasendry tsy tokony isalasalany zany fa andao vidiny ka sao dia tsy ahefa ny vidiny tahirintsika aoko indraindray le olona mila vola avetrany matoa izy manao varomaika zao are jereo aloha dia edimbarotra re amiditsika ireo mivavy ireo dia soloana kelikely anampy azy afaka maka vola mpampindram-bola madinika koa sika satria mpikambanao marina zany andao tokoa hoe hojerenany raha pitsy momba n'io fampindramam-bola io rehefa hita maso hita eo ihany ny atao atao ahoany ty raharaha tahiry rado aiza indray na hitana vola amin'izany io tsy andany hatrany amin'ny ohatrinina any tsika ka ianao ange tsy azoko mihitsy inonanao firifiry reny olona manome vola be anao tsy raisinao tamin'ny farany teo zao tsy efa ho fito na valo etsy reny vola tany naty saronan-karony reny zara nefa ianao raha nandray izay voasariky ny tananao za indray ianao izay resaka izay rado zavatra efa atolo-ta zao ve tsy ho raisiko tsika tsy mitoviko za anga nanery azy hanome an'iny fa tsy sitrapony nanome an'iny ry zareo azy efa mampalahelo mitotototo mitsabo ny avy amin'ny marary mbolinina fa raha dokotera angano mitsabo andreny vitavita mora rado miangavy anao tsy amerina an'izany resaka izany amiko tsony zao ny ataovy an-tsaina tsy avy amin'izany no anorenana ny fiainana sy anakinana no avy everotoy ny zavatra kisendrasendra mandalo reny ka aza ampidirina tsy anaseritrretana ianteherana velively ka le zavatra nge hitany maso voatsapany tanana tonga amin'ilay fitenenana hoe tana tsaraka efa mitranga nefa averina indray iza ny mahalala izay mbola raha ampitso any ny vola zao no mibaiko ny fiainana ary vony azy zado inona mba olona tsongy-mboly ange ianao eto an-tanàny de maninona tsy zavatra tsy azo anterana toy izany velively na toy izao anao fa aza manala baraka teny io aza miseho amin'ilay rery vony amin'ilay anao maninona
tsy vola nangatahana na nangalarina nge zany fa valika sasaranao e. Ohatrany reny dia efa nisasatra be reny ery ty filazanao azy. Oe, SMS marina. Inona hoe? Mekara ty atsira be ianao hijery izay moto tianao fa hovidiako na ohatrinona na ohatrinona. Eo amin'ny stationnement andrefatsena sabotsy zahay miandry anareo. Remy. Tena vizana zany ka. Marary adaholo ny vatako manontolo. Raha amin'izao aloha any tsy marary dia asa fotsiny. Lalana anie zany ka lalana e. Soa ihany fa tahiry ny tany fa raha olo-kafa angamba dia aza mitaraindray ianao rery vony malalako. Ianao raha ratadiavina. Toy izy ihany ny asa soa e. Rehefa reraka ve ianao tsy hijanona ihany? Ndray za mba vavanao rado a. Ohatrinona indray zao niraisinao tany ka? Sa zara raha nisy natao lasantsy indray? Efa nitenanao nge ary rato fa tsy nataoko azona tombony ho asa fitsabon'olona may ataoko io e. Enes, so ihany fa mba nisy tsara fananany memoto fa ratsy zany angamba dia tsy fantatro. Tena mandreraka ty raha tika. Ohatrany tsy mahatokotoky azany izy ankehitriny. Fa maninona ary? Sava re misy manabosy na manao laza masaka aminy any ambadibadika any e. Ay mbola ato ianao? Otry, fa ataonao aiza moa? Asa, ianao ve moa ho azo tanina rehefa handeha? Tsy azoko, fa handeha ho aiza? Asa! Ohatry. Aiza nahafantarako izay alianao rehetra any koa e. Ary hatramin'ny oviana indray moa ianao rado tia manao be fiavy tia. Ka leo e. Ndry, fa inona koa makaleo anao? Inona marina moa ny antony anaovanao an'io asanao io ry vony a? Ohatry. Lazao any tena marina e. Inona ny fanafody na tapakazo ampiasainao fa tsy metimety foana amin'izao io a? Inona indray moa no marina lazaiko anao io rado a? Inona ho a? Efa firy taona izay. Inona ny zavatra mbola tsy hitanao na nafeniko aminao? Ka ny tsy fahafantarako an'izay no anontaniako anao zao. Rado a, iza indray moa ny olona tokony mahalala na ampalalako ny marina koatranao e. Aiza ny hafantarako an'izany e? Mahagaga indray raha zao ianao mbola tsy matoky a? Tsoroko aminao fa zany nandany lahadinika tao amin'ny komety mpiangonana androany. Inona? Zany, tsy misy resaka afa-tsy ny momba anao. Isika manko e. Dia inona no navalonao tany ka? Inona moa no avaloko eo? Tratra mibe noho ny vitsy ana dia niezaka nanesy lahatra sy ny lazany marina azy. Dia inona ary ny hafarany tao e? Mankaleo. Tsy fantatro na marina avokoa zany na tsy fantatro. Fa inona ny tsy fantatro rado a? Marary ny lohako e. Avelao atory. Tena marina daholo ary ve reny nolazaina tao amin'ny komity reny e. Nefa raha marina nahoana ny tsitako. Andrasy fa anarana tsy atory mihitsy aho manomboka an'io. Hoaiza ny tsy hitako eo izy rehefa hivoaka e. Tsy hanome vilon'omby raha tsy efa 10 alina no any. Teneny kory zalam-piasa mba hanety mafy ny vavahady. Aleo hovaiko ny kadina rehefa atory aho. Andrasakeo tsy ho tratrako ny farany. Nefa lazainy zareo fa manana ody mahery be ny olona tahaka an'izany a. Tsy raharahako rangaha. Mifampitany izay raha zany marina. Ataoko. Tena mba ratsy fanahy loatra izany olona izany ka. Tsy matahotra an'Andriamanitra nefa mba hoe mivavaka. Aleo anenjika an'izay anenjika. Mafy ihany aloha e. Tena mafy fa efa ataon'ny olona amin'ny tena kazakaina. Raha mba marina moa anao akory fa
izy ity dia endrikendrika azy tombatombana vokatra ny fialonany ity fotsiny. Sambatra izay enjehana no ny fahamarinana. SF Radio. Ka nanahoana e? Afa-po izay ny komitinao? Nahita pirofo tsara izay eo. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy azoko. Fa ngatsy efa planina matipaika zavatra rehetra e. Hosahasavasava ny tokantranonao aty ve izy raha tsy efa tsy kombakomba sy alalana avy aminao? Ka nahita? Amin'ny tany io izy e. Io ary le efa nahiko. Mahanao tao foana reny olon-reny. Lozy ty. Inona reny atao e? Tri, tolozanao mitsajirika fotsiny. Mandehana ho an-tany io izy. Na mandehana manaova komity vonjo maika ihany fa aza lozanao mody mianahany eo. Ianao moa ve tsy efa avy nitsikaraka Fahotana fa mody fanina fotsiny eo mba hanamarina ny tena? Matsiravina. Pe tsara velatsy. Anarana mba. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Mahireza raha hafa koa. Tsy hainao marina no enjehana ka sambatra. Fiarovan-tena fotsiny ny alokalofana amin'izany teny soratra masina izany. Vono moa e. Sady tsy te ho tompona andraikitra fa mahay miala-bala sy manamary tena. Matsiravina e. Soa ihany afa nataon'Andriamanitra tsy nandray vola be tamin'ireny marary reny. Fa raha tsy izany ngamba mpiniry ery vono malala koa. Tsara velatsy e. Andray. Inona rety nataony tao amin'ny komity mpiangonana ity? Inona rery Andriamanitra no ataoko e? Tena mila tsy ho zakako ty fanenjehana atao aty. Raha mba marina moa atao akory fa tena tsy volovolony akory. Ataoko ahoana ny vokalina nefa natapaka-kazo ray asa tsy ananako. Ay mody fiatsarambela tsy fotsiny ny fandraisana amiko fa ny ao am-polentika. Ampio atompo. Esoro amiko ty fa tsy zakako tsony ka aleo an'izay ty sy mahazaka azy. Tena tsy napoziko anana fisainana tahaka izany ny olona. Ary ty vadiko e. Tsy azo tsara ny aty ivelany ka ny toetra ao anatiny. Mahagaga. Nareo mieritreritra fa sono atao amin'ny olona fa izy mandray sy mamadika azo ratsy. Tena tsy tery lalana tokoa ny ratsy a. Aleo mandinika tsara amin'ny sisa. Dia savainy zareo tokoa la ny tranonay e. Za nefa tsy mihino velivelo hoe mitana ody mahery ny vadiko. Hitako tsara ny andohany nanaovany anio manasitrana olona maio sy ny fombafomba naovany azy. Tsy misy afa-tsy rora ihany. Ary eo ny eo fa tsy asiana fombafomba akory. Ary ny hoe mampanankarena indray toa tsy marina velively ka. Zara raha mandray izay omena izy afa-tsy moto io ihany. Ny fahanananay ihany eo mitombo io. Ahoana ary ny nahatonga an'izany e? Fialonana ny andro zareo ny tena marina e. Fialonana sy helponenana. Inona re nataoko hamerenana ny sainy vony e? SF Radio. Mietsika andraisana reto mbavako izany. Mbana tena mahavavay be vavako. Ka aleo aloha jereko fitaratra. Vonto. Fa ahoana? Rado avingenao e? Fa ahoana e? Mivoto indraingy ny lelako e. Hatramin'ny oviana? So anao tahaka an'ilay tamin'ny voalohany indray ara?
lozinina ndray retiry lanitro aleo aloha hitsotsotro ampandriana aloha fa kazakazao ny sakafo tsy zakako izy zany ay za misy mitady dia lazao hoe marary izy na tsy ao mihitsy mety anantona dokoteza za mitoy zao ka tsy aloha ve ahatsoina aloha tahiry hitondranao andra izany tsy tokony hiandry ela so azazebezebena zay izy fa enao anga tsy mahay moto miazaka anysika avy eo za tsy za mbola tsay marary be za tsy miafa n'izao fa kazakazao azy ny sakafo rato ohatra ny afaka nge ny vavako afaka tena afaka mariny andao hiverina ka aza mirediredy rery vony fa tsy enao amin'izany fomba firesako izany ve rehefa tsy andeha dia milaza fa manahiran'olona fotsiny tena afaka mariny ajanona angelony moto jerenge io hoe jereko amin'ny fitaratry ny moto tanao fa tsy isy tsony na miresaka raha tsy maninona mihitsy efa tsy maninona tsony andao hiverina ka so ihany aza fa mbola teto akaikikaiky teto andao fa tsy maninona tsony hoe ho jereko tsara aloha io oe tsy mahita ny vonitsony tokoa aloha hitanao zany fa sitranao ianao ihany io koa rehefa azonao antoka ve andao so amaniko anao tahaka n'le ndray mandeha ry indray le talohany nanomboaka ny fitsaboana may io ve ny tianao lazaina tsaronao ohatran'izao koa angeny nahazo anao tamin'iny andao otika tapaka ny hevitro ka tsy hanasitrana an'ireny olo ireny tsony ampy izay tsy mahavita tsony angamba fambary eny miseho teo iny fa tahaka iny any le tamin'ny voalohany fa tamin'ity tsy misy raha nivo be tsony zany ve misaotra an'Andriamanitra raha afaka fa tena tsy zakako nefa fanenjehana tamin'io manasitran'olona io vony eo aiza ianao ahoana fa misy inona rado vonjeo re vonjeo fa misy inona ianao koa raha naitra vonjeo re fa mahitao andavapako ny zanaka raha sendra salevany amin'ny pastery tilozanao vonjeo re mainy tongony andao le vony ampaina re fa andao angany malahelo amilaza aminao rato fa tsy mety sony tsy mety sony lena raro teo ny alany ino ny fambary jereo fa tsy misy raha nivontsony ny vavako vony io hitanao vonjy aina re io fa andao mo aza mitana heloka re fa zazakely jereny ndrisy rato tsy afaka manao nininina tsony sady tsy afaka manaonao foana koa tsy afaka nijery azy koa fa malahelo ny foko sady tsy ho zakako ny mahita ny fangiry firiana mahazo azy fa nahoana re ianao ny manao an'izany ny rehetra nefa tamin'izay vitanao rado fantatro ao tsara ny antony ngamba fa tsy fantatro kosa ny antony nanaovako izany efa nampahafantariko anao zavatra rehetra taloha kinaro no atao lozy ty vony inona ho any atao asay voentiny mamonjy dokotera na azy olona fatany re so dia mba hanamelohana anao zao amin'ny farany mba mieritrereta ihany aloha fa inona no eritreretiko nefa eny fa mba anontaniako anao kosa ary oe inona ny heloka vitako raha nisy ary inona ny fahotana nataoko fa vonina hibaboka na tamin'iza na tamin'iza efa nangataka mafy tamin'Andriamanitra mba hialan'ny fahaizako manasitran'olona may noho ny fanenjehan'ny fiangonana dia izao hitanao izao ny valany rihitra tsy misy tsony ny raha nivoko nanasitrana sy nanenjehana SF Radio ny farana teo Heloka sa Fahotana tantara indray miainony radio Madagasikara dia ampeniny ratsy ireo nanome amin'ny tantara Sophie, Daniela, Alain, Antonio
nandray feo Antonio Rasambolson, manatitosy Sofia Ravelmanatsoa.